koa nanolotry vola anao voakarakara tsara fa anao koa tsy manolotry vola anao tsy voakarakara tsara. Mampitaraina ny fianakaviana maro manerana ny Madagasikara ny fanafosany saram-pitsaboana. Kotrina vola aminareo any dia ray alina nambarana ray alina ave afaka hidiranao hopitaly. Noho ny tsy fahampiana mitombo ireo fianakaviana manao antsy-vonjy mila toro-tanana. Mainy taratasy ny jiraina vola dia telo petsy ny volan'ny opera tamin'izay. Manampitrotraka ny fisian'ny fitakim-bola tsy mazava atao am-pitsabo sy mpiasa ny fahasalamana sasany. Dia za reny ny andeha ampinono an'ilay zaza mbola angalana 250 000 vao tafiditra ao. Dia 250 zay zany ny dokotera fa mety le prix mety latsaka zay. Toy izany koa ny mitranga amin'ny fanaraha-mason'ny voka sy ny fiterahana. 350 isaka ny misafy telo arivo. Be ny mitaraina noho ny alatra sy ny fanotokotinana ny fanafodiny marary. Fermier regny zany reo ro magnaramaso ana eny san'andro, reo zany le mampikodokodika le fanafody, le fermier, le mpianatsy regny. Raha dokotera na sy mametraka an'ilay ordonnance dia tsy miverina izy atao am'pinisany fanafody ty fazanakany avalana. Fantatra fa tsy dokotera taraky ny fandidina ny nanoratra teo amin'ilay ordonnance. Tsy azo hidovirana ny fivarotam-pananana rehefa lany ny vola eo am-pelantanana. Efa maro vola laniko tamin'ny fisambony tongotra tegna maro na nalafomby hatramin'ny anakiroa za sy nasitrana anay. Lany vola, lany fotoana nefa mety mamoy havana. Maty zanako ty fanafody vola nitafina na ty mitinay notiny ny zazana Fa raha ny zaza moa dia maty. Manome vahana an'izany rehetra izany ny fahazaran'ny fahalasa fomba fiainana ao anaty fiarahamonina. Ino antony ianareo mandoha vola ao ino? Zay dia azo rasazy tsara mampiteraka voakarakara zanakanay. Efa manazava hoe tsy ara-dalàna ny kado zahay sahirana be le olona ty. Izay ny tsy terena izy manao an'io ny fomba anay. Vokany very ny fitokisana ny hopitaly sy ny tompom-pahasalamana sahan'ny fanjakana. Anareo fa dia ninonino problème anareo indrindra resaka CSB manantona anay fa zay irana manentana manao raha jiaby. Mirohotra mitady fanasitranana amin'ny fomba hafa ny marary sy ny mpikarakara azy. Rokandro aloha tegna nalakilaky kokoa taminay. Zany tegna nalaky taminay tamin'ilay diabeta le tsy nahita. Misy koa ny voasarika hanao dokotera-tenany. Za tena lasa natahotra naniditra tao raha fa matsiaro le zavatra rehetrarehetra ny ainako tao dia za tena nanafatra amin'ny fianakaviana mihitsy za raha maharary aza ampidirinao. Mila fitsaboana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Fa na dia adina momba ireo endrika sy trangana kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka manerana ny renivohim-paritany enina eto Madagasikara ka mahavery ny fitokisana ny hopitaly sy ny tompom-pahasalamana sahan'ny fanjakana. Nandritra ny iray volana no nanaovana ny fanadihadiana ny dinanay fotony ary nitetezana 5,000 kilometatra nanangonana fijoroana vavolombelona nijaran'ny marary sy mpikarakara-ny fijaliana iainany narahana fanamarinana sy fitadiavana pirofo ary fangataham-panazavana tamin'ireo dokotera sy tompon'andraikitra. Soranao zany sasotsika. Tsapanandritra ny fanadihadiana fa saripady ary mampatahotra ny olona ny firesahana ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Raha toriko ty dokotera ty dia marariko nefa ao ihany dia ty dokotera ty indray mitreteny fa reo mifandray dia mety simbainy ty marariko ty. Zay ny hitako tena mahatonga ny olona tsy mahasaka. Nahita mivantany izany ary niainy izany ireo iraka nanatanteraka fanadihadiana tao anatin'ny tetika asa-tsabony gasy miaraka amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Anatanterahana io fanadihadiana io avokoa ny renivohim-paritany enina manerana ny nosy. Inona no mety hoe antony nahatonga anareo ny teny hoe ilaina ilay miditra hopitaly taminazy? Izy mbola sy Tanora ny ankabeazan'ireo mpanao fanadihadiana. Aiza moa nanaovana ilay fandihadiana? Misy tany be.
tsy mora ny fandresen-dahatra n'ireo olona nanaovana fanadihadiana satria fomba fanao akatakonana no ezahana aseho masoandro. Presque tsy say zany le satria hoe anterana io noho izany mahasaripady azy izany indrindra ety am-piandohana dia marihina fa maro amin'ireo vavolombelona atao anatin'ity horonan-tsary fanadihadiana ity no ny safidy tsy aseho endrika ary tsy hotononona anarana, nahazahoana alalana kosa ho an'ireo miseho endrika ary nanaiky hanonana ny anarany. Amin'ny eninora maraindra mikenokeno ny alinina amonjy fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora eny-tanamakoho. Avy any Ilakaesy tany Vatomandry izy ary mivandanao amin'ny rahavaviny. Taizana-retina maro alinina rehefa antaonany no mitady fahasitranana. 3 andro zao no nahatongavany teto Tomasina. Misy diabety zany zaho tamin'ny fotoana. Misy diabety any dia manana tension tambony be zany zaho. Fosy le diabety iny dia ambony be itosi-drako. Dia traitement zany tagna ela be satria zaho 10 volana tsy nahita tamin'le diabety. Hôpitaly ary CSB2 maro no efa niteteziny hatrany Antananarivo. Ny varim-pananana lany vola noho ny karazam-pandaniana izay iverina fa mihoatra ny tokony ho izy. Dia amin'ny dokotera ianao dia ananjy le 50 000 loagny. Dia amin'ny dokotera io dia 25 000 miray na koa kagny ianao mandeha. Amin'igny ray ianao dia 50 000 ny agny ny ananjy. Dia zegny ianao vao mandoa na mpaondriny radio na radio dia alefa ny vatamatavy ety. Igny tsy voavidim-bola aigna dia atao fô. Verevitra ny farany tsy nahita isarangotana. Ny fanasana fiarahamonina ça fait partie du pain quotidien. Ao anatin'le hanina sy saheriny miatoraka amin'ny fivavahana. Ny agnaran'ny aretiko dia arthrose zany. Dia ary tsy vita raha sy agny endo ny fisaboana ananjy tsy manan-katao amin'izany zaho dia ty fiangonana tatiny la nasitrana anahy. Betsaka ny malagasy mitovy amin'ny alinina mahavita amin'ny varim-pananana sy mamorona ny tsy misy mba hitadiavana fahasitranana. Tonga hatrany amin'ny fiatsoana vonjy sy fangatahana fanampianara-bola mihitsy izany ho an'ny fianakaviana hafa. Ray amin'ireo tranga nanaovana antsy tany anaty tambazotra sosialy ny nazo ny fianakavian-drabiala. Anarana omena azy atao anatin'ny fanadihadiana mba ho fiarovana azy. Notsaboana tao amin'ny hôpitaly Betamobe Fianaratsoa i Rabiala. Nanaiky nandray anay ny fianakaviana rehefa mifandresy lahatra nandritra ny herinandro ny alohan'ny fidinana ifotona. Tanàna iray aty amin'ny distrika Nisandra anaty faritra mena no misy azy. Fa rehefa andro zao tsisy atahorana ny dahalo akory. Fa misy atahorana ny dahalo dahalo zao. Hoe ohatra ny gafigafy atsika ohatra n'izany. Gafigafy. Mbola ao anatin'ny fisaonana ny fianakaviana. Akoatra ny takaitra nazo an-Rabiala dia namoy ny rahalahany ihany koa izy noho ny fanafian-dahalo ny tranga ny fiandohan'ny volana febroary 2022. Nisy ranomasy ny fianakaviana, very fananana, ny tsapo marary ary namoy havana. Andro zoma 1er février io vaky andro. Dia tonga teo amin'ny tanàna zany ny dahalo dia maromaro ireo. Namakimaky aby ny tanàna aby manodidina amin'ny tanàna izay nivakiny teo. Dia sy avy amin'ny tokantrano nisy an'ny zany tonga dia nahafaty ny zandriny dahalo voatify zay dia voatify sakoa ny zandriny. Nanomboka teo ny ombo ny fahasairanana. Dia laza zany reo ty hoe sa mety re tsy atao opération nefa hoe ny opération ty dia tsy maintsy mitadia vola 5 hetsy ianareo zay vao atao opération ty. Mangany fotsiny ny fampiandrasana atao amin'ny hôpitaly. Tsy naina ny avian'ny ny vola dia hoe plazandreo zany fa igna mihitsy mahilala hoe tsy hoe ny dokotera lehibe mpadidy fa Antananarivo. Dia mbola savy reo hoe vao miandry ny aviantsika dia lakamisy aligny zany aligny larobia zany dia efa miandry tolatolakandro io ho avy ny mpanao opération.
hita fototra nandritra ny fotoanany tsabonan-drabiala tao amin'ny hopitaly Tambohobe ny fanarareo tamin'ny mpitsabo sasany maka vola amin'ny alalan'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna amin'ny marary. Mandeha aloha fa tonga dia ray hetsy. Ray hetsy? Io fanafody io hafa le fanafody nampividianina sa mitovy ihany? Dia ngahy mosy mailala fa dia hoe ity misy aty dia tonga dia hoe mety ny vola fa ity karazany ity misy aty dia siako teo iaby ro magnango anazy atao amin'ny sachet ny fanafody dia ino mitondra azy ihany. Fa tsy nanome taratasy izy facture tamin'izay? Samba nagnome izany sy ray hetsy zay. Vita ny fitsaboana saingy namela takaitra mandramaty izany. Mahatsapa ny fianakaviana fa ny vola aloha vao mahazo vonjaina tamin'ny trangana azo an-Rabiala tao amin'ny hopitaly Tambohobe Fianaratsoa. Zavatra taomsa zay tsapaizina dia mba tokony hisy famonjaina fonjimaika zany vao mamainy le olona fa raha ohatra resaka vola zany nandrasany dia matetika mitarika fahafatesana. Fa tahaka anay zay raha tsy nisy ny mon père indrindra fa mon père Gervais izay nagnampy anay teo amin'ny kojakoja sy ny nangaika an'ireo tamin'ny manjaira dia maty ny marary. Niverina ny azo amin'ny Fianaratsoa zahay taorina ny fiarona tamin'ny fianakaviana. Nangataka fiarona tamin'ny tompon'andraikitra mba ahazahoana fanazavana momba ny fandraisana sy ny fikarakarana izay nomen'an-Rabiala nandritra ny fotoanany tsaboana azy tao amin'ny hopitaly be Tambohobe. Nanaiky nandray anay talian'ny hopitaly. Amin'ny fitsaboana dia misy atao hoe lafiny teknika, misy atao hoe indication opératoire. Indication opératoire zany milaza hoe inona le arety marary, inona ny fandidiana, mila didina ve le marary sa tsy mila didina, mila didina vonjimaika ve le marary, izany hoe eo dia tsy maintsy alefa ny bloc opératoire. Mila fandidina fa mbola mila fanomanana mandritry ny adiny firy ahafahana manatsara ny atao hoe état général zay madika anazy amin'ny teny tsotra, ahafahana manatsara ny état général ny marary satria raha sanatry izany ka marary tsy misy tension, tsy misy pulsation, zara raha mahatsiaro tena misahirana eo amin'ny fisefona no alefa nrea hiatrika fandidina dia voatery tsy maintsy ajany ny papatory aloha hoe tsy maintsy mila famelomany ty marary tia ambony tsara ny tosi-drasy ny rehetrarehetra ny parametre vitaux mba hahafahany miatrika an'izay fandidina zay na dia hoe optimal ny filazana azy zany ny farany ambany indrindra ahafahana mitandro n'ilay hainy marary amin'ny fandefasana n'ireo produit anesthésique sy ny fiatrehana ny fandidina avy hatrany. Manahoana kosa ny momba n'ilay fampifidianana fanafody ivelan'ny farmasian'ny hopitaly sady tsy nahazahoana taratasy fanamarinana. Taraina amin'ny marary hoe mahazo ordonnance ilay zay ohatran'ny fahitanay fa zavatra efa nisoratana teo aloha ihany hitanay ao anatin'ilay ordonnance. Dia natao mitomban'ilay ordonnance dia 100 000 ariary. Jerena izy any nanao simi tao anatin'ilay ordonnance, aiza ny datin'ilay ordonnance, dia fantatra ny service ny aviny, fantatra fa tsy dokotera tao anatin'ny fandidina ny nanoratra teo amin'ilay ordonnance, fa soratanana le teo dia simi tsara dokotera atao amin'ny hopitaly. Efa natao ny fanadidina dia atao hoe personnel d'appui amin'ny hopitaly zany no nanao an'izay ordonnance izay. Mipetraka amin'ny fanontaniana tamin'ity tranga ity, aiza ho aiza ny fampiasaina ilay antsoina hoe fond d'équité, tahiry avy amin'ny ampahany 900 alaina amin'ny vidim-panafody ao amin'ny farmasian'ny hopitaly ary natokana hitsinjovana amin'ny marary sahirana ara-bola. Misy ireo olona sahirana atao anatin'ny hoe démuni izay raisin'ny hopitaly an-tanana ny fitsaboana azy ny fond d'équité. Ireo olona sahirana dia misy kajy efatra, ao ny atao urgence vitale, tonga amin'ny urgence izy mila fandidina maika raha tsy zany dia hiaran'ny fahafatesana reny critère voalohany. Critère faharoa ireo accident de masse, izany hoe lozaka famovizana ka nandratrana olona marobe. Critère fahatelo ilay tena hoe olona sahirana izay misy masotsivana ihany aloha zany, misy masotsivana fa ty olona ty tena sahirana iny tsy manana ampivelomana, maro antrano,
zany de isian'ny critère anatin'ilay hoe olona tena sahirana ary ny farany moa zany mahakasika ny aretina VIH zay gratuit ny fitsabona anazy. Mba hampazava kokoa ny fomba fahazahoana ny fond d'équité dia hoentinay anjotranga iray any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara ianao. Nanaraka marary sy mpitondra marary iray tao amin'ny CHU Tanambao na ny hôpitaly Manarapenitra ao Antsiranana zahay rehefa nahazo lalana tamin'ny talian'ny hôpitaly. Assistance sociale zany hoe misy marary zany tovatra aminay urgence ohatra na misy AVC tsy manam-bola le marary misy atao soin dia tsy maintsy anazy izy manao le antenne. Taony nahazo Andrabiala tany Fianaratsoa dia tsy ampy vola ny fianakaviana hiatrehana ny fitsaboana. Tsy mararina roa mila fandidina zo mila fandidina misy examen maromaro tokony atao am'izao misy analyse misy échographie atao misy radio atao izy mane fandidina fa tsy afaka ialana fa tsy misy atao ka atao aminay zany misy fandraisana tanana amin'ny hoe tsisy vola fa mbola hiantso any assistance sociale za aloha anazy miresaka aminazy nareo misy marary atao aminay marary ilana fitsaboana meka dia io zareo tsisy vola. Risque biologique qui se doit pour fond d'équité c'est mais à bien que ça être comme pour mal fondé c'est on va pas mettre lui la fiche de la maîtrise possible voilà le vaccin na roziny tena fa tsisy izy tena fa tsisy fa tena fa sahira tsisy izy dia fa tena tsy manam-bola misy le olona dia manana zany atao hoe service assistance sociale izy mbola fanadiadiana ka raha hita fa tena hoe tsy manana moyen tokoa le olona dia omena mamempoana ny atao hoe fanafody ary eo amin'ny atao hoe fond d'équité hospitalier. Tsy nanivon'ny hôpitaly lehibe ihany ary tsy eo amin'ny sehatry ny fitsaboana irery no nazahoana fitarainana momba ny fanararotana atao ampiasan'ny fahasalamana sasany. Nahitan'izany koa nietsika fanaovam-bakisiny hiadiana amin'ny kitrotro teto Antsiranana. Nisedra olana ny mpiasan'ny fahasalamana nanatanteraka ny fanaovam-bakisiny hiadiana amin'ny kitrotro talohany natongavanay nanao fanadihadiana taty an-toerana. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny tany amin'ny fokotany sasany no nanohitra tampikery ny fanatanterahana izany. Anisan'ny fipetratraky ny sekoly amin'ny fampidirana mpianatra ny fananana taratasy fanamarinana ny fahavitana vaksiny na certificat de vaccination. Lasa fitadiavam-bola ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ny fanomezana izany. Araka ny angom-baovao voalohany azo dia anarana maromaro eo anivon'ny dispensaire Tanambao 1 no voatonona amin'ny famoahana certificat de vaccination anaty tambazotra kely iray izy ireo. Manana option roa zany tsika na izy atsotsika na miandry anazy eto. Ny option faharoa natorony teo ny trano misy dia hitany nanamatsika ty le lalana makany. Ny zahana ny todiavana ny toerana misy an'ilay mpandrarahan'ny fahasalamana anisan'ny voatonona amin'ny raharaha. Ny fanopotsy tamin'ny fetin'ny Pasika amin'ny fotoana nanatanterahana ny fanadihadiana teto Antsiranana nansarotra noho izany ny nahazo olona tany anaty biro-panjakana. Ny lahara telefonin'ilay mpandraraha ao amin'ny dispensaire no azo natsoina ary nangatahana hamoaka certificat de vaccination. Oui, allô? Allô, olona tsara e? Tsara. Ia. Parfait no miantso mipetraka aty Lazare za io. Misy service angatahako raha ohatra ka mety. Misy zafiko zay mianatra Tananarivo. Vao nifindragno manko ny ray aman-dreniny dia mianatra Tananarivo izy. Kanefa amin'ny l'école ianarana Tananarivo zegny zareo mitaky certificat de vaccination. So anao dia mba afaka zalahy fa atalata raha io zegny tena ilendreo agny ary isy olona andeha avion avy aty Diego andeha tana amin'io atalata io ampitondrany raha io. So anao mba afaka magnano mba miangavo zalahy e. Ya izy io ro dokotera bio afaka magnano zo aminay ao baka. Aha. Ya magnantony dokotera bio magnano zo fa zay tsy afaka magnano. Zegny izy io.
ke azovo ohatra afaseky baka zay ty azovo ohatra am'ro dokotera rô no azo atognone magnano raha karan'zay dokotera ya ny fanindran-dalana tamin'izany efa azo ihany koa ny lahara telefôny mpiasa ray hafa ao amin'ny dispensaira ihany ary anisan'ny voatonona fampanelanelan amin'ny famoahana certificat de vaccination ho amarinitsika ny fisiany tambazotra sy ny fomba fiasany. Oe, mbola tsara deba? Mbola tsara. Za io boka tsy haiko misy raha tadiaviko anao asa mba possible fankahitatsika. Andeha hianatra Antananarivo dia tsy haiky misy raha tadiaviko anao asa za mba possible tsao mba tafikoragna aminao niany. Za zo amin'ny lycée aty za zo. Amin'ny lycée? Za zo ty eto amin'ny casino eto za olo misoma. Casino bazary sa? Raikitra ny fionana teo ampitan'ilay casino tsy lavitra ny bazary Beanatsiranana. Fiararonona nampiasaina ary samy naka sary sy feo miafina tamin'ny zoro roa samihafa no ny finany fanadihadiana. Aloha nareo compétition mahavery mare ambarako nareo hoe zay tegna tsara. Izy io vita eo ihany. Vita sa mety mbola elaela. Tsy ela ro mana. Tsy ela. Nazavaina tamin'izany hoe ankizy andeha hianatra maika any Antananarivo. Dia omenany zareo ny mombamomba an'ilay ankizy. Dia izy no manome an'ilay information iny amina rasazy en dispensaire. Dia le rasazy iny no manao ny rehetrarehetra. Tsy mila miaona amin'le rasazy ozy. Manao azy ray alina ariary. Mpampivelona iray mpandraraha iray ao dispensaire ary mpiasa tsotra no miara-miasa amin'ny famoahana certificat de vaccination amin'ny sarany ray alina ariary. Nijanona teo amin'ny fanamarinana ny fisiany tambazotra sy ny fomba fiasany ny fanadihadiana. Nisafidy tsy niditra tamin'ny fandoavana vola tsy ara-dalàna sy ny fampanaovana taratasy osoka ny ekipa noho ny fanajana ny etika. Ankoatra ny raha famoahana certificat de vaccination tany amin'ny dispensaire Tanambao 1 Antsiranana dia maro ny fitarainana sy fijoroana vavolombelona momba ny fakana vola tsy araka ny tokony ho izy eny anivon'ny CSP2. Anisan'ny lasibatra ireo reniny mitondra vohoka sy hiteraka izay tsy manam-bola ahafahana maka rasazy manokana araka ny angom-baovao azo izay mbola anaovana fanamarinana. Nandritra ny fanjoina natao tamin'ny mpanetana ara-pahasalamana iray tany Mahajanga no nahitana ny tranga iaingan'ny tony fanadihadiana. Zay ny alo tsy fanaratsiko an'le rasazy fa izy zany rasazy io koa fa zakanay. Rasazy io raha ny tamin'ny zanako ny veviko voalohany izy nampiteraka azy. Izy tsy mila iova rasazy. Nareo amin'ny simy mari misy mampiteraka ry maso simy mari fa izy tsy tende ihany fa izy mila ny rasazy foana. Mangala vola foana nefa ny piblika. Fa izy tany amin'ny tranony ka. Ha, tena ry niteraka? Ngarasa zay le fa tenenina nareo nareo voandraha amin'io tsy mety iny iteranareo any tranony any iny nareo mola edary miriska zay le riska nareo raha misy favoazanareo bokany. Anarana mpampivelona maromaro amin'ny CSP2 Mahavoky Mahajanga no voatonona amin'ny raharaha. Ray amin'izy ireo no anaovantsika fanamarinana. Amin'ny fito ora zao andalana zany zay zao aty Mahajanga iona amina renim-pianakaviana anankiray. Renim-pianakaviana anankiray zay mila manara-maso vohoka satria mitondra vohoka izy. Io renim-pianakaviana io zany nanaiky hiaray asa amin'ny ekipa andeha ijery hoe fahatrarana ambodijomby an'ilay hoe filana rasazy manokana rehefa hiteraka. Renim-pianakaviana iray mitondra vohoka sady mpanetana ara-pahasalamana no nanaiky niara-ny asa ahafahana manamarina ifotony ny zava-mitranga. Nanaiky an-tsitrapo anampy amin'ny fanamarinam-baovao ity renim-pianakaviana ity. Le rasazy io zany miangaze olona bevoka ray
dia raha emerjazy dia izy foana mikarakara anazy. Izy mikarakara anazy manomboka izy bevoka jusqu'à izy tera. Io rasady io? Dia 300 000 ianao moa zany rapitso hoanina? dia rapitso zany andeha hoanina. Fa hiaraka amin'ilay olona niteny taminakay io zany zaho. Ohatran'izao zany dia akaondreo. Ilay olona niteny taminazy io ny ohatran'ny hoe hitondra client ho an'ilay rasazy. Dia andao anao fa metiko any. Ny ampitso maraina teto amin'ny CSB2 ny fotoana nanaraka n'ilay renim-pianakaviana nandeha ny safo ary nitonona ho fianakaviany ny iray tamin'ny mpanao gazety izay efa niova fitafy sy niova endrika noho ny filan'ny fanadihadiana. Taorinany fiandrasana naharitra adiny roa nivoaka ilay renim-pianakaviana izay nanampianay tamin'ny fanadihadiana sy ny mpanao gazety niova endrika izay niaraka taminy. Tamoa ilay rasazy nijerena zany tamin'ny tato amin'ny CSB mahavoky ity fa vao avy nivoaka garda hono dia rehefa niandry elaela teo amin'ny adiny roa teo izahay dia nisy rasazy hafa indray nandray anay voaray tsara kosa nefa izay tao anatin'izany ary nandalo nydingana rehetrarehetra fa tany amin'ny farany kosa dia nitakiana sara ny 3,000 ariary satria fotoana tsy fisafona no nandehananay nakao amin'ny CSB mahavoky io. Tsy nisy taratasy fanamarinana moa izany fitakim-bola izany mazava ho azy. Natsona telefôna ilay rasazy tena nitadiavina taorinan'izay mba ahafahana manamarina na misy tokoa na tsy ny fitakim-bola amin'ny fisafona sy fampiterahana. Salama tompoko. Manana to? Rasazy zao azafady. Zahay omaly tany amin'ny CSB nitady anao fa ianao tsy niasa. Bevoka manko. Zaho. Nandeha nitady anao tany izay fa zaho manko bevoka saika hisafo aminao. Afaka mandalo anao rapitso? Rapitso amin'ny firy? Zaho miasa miditra ambalo rapitso dia ao jusqu'à lundi maraina. Ay. Dia mety aminao. Zay nefa ny tsy ho eto fa tiako enina androany ilay izy. Tianao hoeno androany neny? Raha ohatra anao miangazena ka dia ahoana? Mandra-pahaterahako. Raha ohatra manino mandray anao? Eo dia ahoana? Niteraka? Ita 350. 350? Dia misafo 3,000. Isaka ny misafo 3,000? Voamarina araky ny resaka iny ny fisian'ny fitakiana vola mandritra ny fisafona sy mandritra ny fampiterahana. Raha ny nambaran'ny mpanetana ara-pahasalamana miara-miasa akaiky amin'ny CSB2 anefa dia mifanohitra tanteraka amin'izany ny tokony ho izy. Anareo fa dia ninonino problème anareo indrindra resaka CSB manantona anay fa zay irana manentana manao raha jiaby. Izay no zava-mitranga eny anivon'ny CSB2. Manahoana kosa ny zava-misy eny anivon'ny maternité amin'ireo hôpitaly lehibe iverina eto Antananarivo isika. Nivoaka ny gazety ary nalazatra ny anaty tambazotra sosialy ny zava-mitranga teo amin'ny maternité Bevelantanana ny fiandohan'ny volana avril 2022. Mpampivelona anankiroa no nandraisana fepetra noho ny fisarihana mpiteraka avy eo amin'ny maternité Bevelantanana makany amin'ny klinika privé. Misy ihany ny olona zay voakarama angamba na manera zany hoana klinika privé manerana klinika privé satria tonga aty ny olona dia tenenina hoe aleo makary amin'ilay klinika privé ary amin'izao fa resahana hoe dokotera ihany no mampiteraka any sy ny rehetrarehetra zany dia misy aminay misy ny hoe fanaratsiana hoe tsy mahay ny dokotera atao amin'ny hôpitaly ato fa ny any no mahay zany misy zany fa mety isy zany satria voalohany indrindra raha izay mpitantana amin'ny hôpitaly mbola tsy nandeha nakany ampotony tany ka nanamarina ny fisiany hoe dokotera ato na mpiasa ato no mandeha miasa any. Nametraka paikady isoroana amin'ny fiverenan'ny olana ny maternité Bevelantanana.
Ny birao ny dokotera dia birao natao fisoloana akanjo fa tsy birao fanaovana consultation, zany hoe tsy misy table d'examen any tsy misy fitaovana fanaovana consultation fa aty ambany amin'io toerana fanaovana consultation io kosa zay misy birao anankiroa dia efa misy ny fitaovana rehetrarehetra fanaovana ny consultation. Ny fandaovana ny vola tsy aloha mivantana amin'ilay dokotera fa eny amin'ny session no aloha ny vola. Andeha anaraka azy mivady kely reto sika. Njato Sinaly no anarana omena azy atao anatin'ity fanady aidina ity. Be ivoky Naly ary mitady dokotera anara-maso azy mandra-pahateraka ao amin'ny maternité Bevelantanana. 2250 zay zany ny dokotera fa mety le prix mety latsaky zay zany a 2250 raha ary 4 millions efa compris ny docteur raha compris fanafody le ary zany 4 millions zay dia le ato izy zany dia plus an'le 1250 zany ny dokotera miaraka amin'le efa prix efa mipetaka ao ambany. Ankoatra ny fitakim-bola manokana nataon'ilay dokotera dia mbola nosarihany ho any amin'ny clinique privé iray eto Antananarivo Njato Sinaly. Zay ny avantage ny any zany milamina mahato zany a tsy maintsy dokotera mbola pire noho ny any zao a military amin'ny triage nareo a na fidirany tsy avavahada dia efa sahizy tafiditra. Ny dokotera miasa amin'ny hôpitaly mpanjakana mihitsy teto no manaratsy ny fomba fiasan'ny maternité mba hisarihana client ho an'ny klinika tsy miankina hafa. Nidinana ifotony ary mamarinina teny an-toerana ilay klinika nambaran'ilay dokotera tao Bevelantanana. Tsy tratra tao an-toerana ilay dokotera izay nandray azy mivady teny amin'ny maternité. Olona hafa no nandraika toy izao ny valiteny azo. Teny izy hoe any mandeha mba te hijery ohatrany ahoana le condition aty sy ny sisa. Ny condition aloha zany miankina amin'le chirurgien, miankina amin'le dokotera mpampiteraka moa zany ny fomba fiteny azy izy no manome tarifa hoe ohatrinona na ohatrinona. Au niveau ny tarification indray dia any amin'ny any. Mahafantatra azy. Niverenan'ilay tompona andraikitra nandray teto amin'ny klinika Natsoina ilay dokotera tao amin'ny maternité Bevelantanana. Nanontaniana ny atsipiriany momba ilay vola 7 hetsy ariary izay nolazaina tamin'izy mivady kely tonga nanantona azy. Fa ny amin'ny zazakely tsy ao anatin'izay fa tsy lafo, fa tsy zavatra ngeza be fa raha ohatra mampiasa an'izay oxygène izay dia mikohan'ny oxygène dia ny soin ombilical sy ny bain. Vao marina nandritra ny fidirana ifotony tetỳ amin'ilay klinika nambaran'ilay dokotera tao Bevelantanana fa olona efa mpiara-miasa amin'ny klinika ity dokotera nandray azy mivady kely ity. Eo anatrehan'ny tranga toy izany, inona ny fepetra raisiny? Ny fandraisana andraikitra moa zany dia amin'ny mpiasa-mpanjakana aloha demande d'explication ary mety tonga hoe raha trany amin'ny ministera dia mandalo conseil de discipline ny mpiasa-mpanjakana. Zay marary andrianina hoy ny fomba fiteny. Mibaribary amin'ny fitarainana marobe voangona maneran'i Madagasikara fa lasa vesatra ho an'ny fianakaviana ny fikarakarana marary. Rehefa miala aina ty be dia mbola tanana fanafody. Ngana foana mandidy aby za mandidy ndana ary mody fanafody ndetany amin'ny matière 500 000 bidy fanafody io. Olo volanay tsy ampy 250 fa so andro masera zany zatra anay. Ka tsisy ma dokotera fa raha toy drala avao iatoa iviliana fanafody kanikany dia tsisy ny drala tokony ivilianay fanafody ndra olo koa mamangy anay atao koa misakafo ato koa dia aleo zahay miboaky. Sabotsy, andro tsy fianarana. Tonga mitsidika amin'ny fianakaviany Irika, tovolahy iray mbola mpianatra ao Toliary. Nanomboka ny volana febroary 2024 teo, tsy afaka niasa intsony ny rahavavin-dreniny noho ny aretina maro mahazo azy. Tao Andranovory ity nenitoan'ny Rika ity no nipetraka teo aloha, mpivarotra ny asany. Tsy afa mihainy tena ny samy rery intsony izy ankehitriny ka voaterina afindra ny fianakaviana aty amin'ny rahavaviny
mipetraka eto Miary. Efa indroa nampidirina tao amin'ny hôpitaly Betoliara izy ny 4 febroary 2022 ny voalohany. Naverina nampidirina hôpitaly indray ny volana martsa 2022. Lamy volanay satria tsy ampy telo hetsy avao nandesina nintsy hôpitaly. Lamy zoma dia nangataka zahay hiboaky. Mbo hamily raha tsy zahay dokotera ka velao tsy hiboaky. Nandritra ireo fotoana nidirany hôpitaly ireo nitaraina ny rahavaviny izay nikarakara azy fa lasibatry ny fanodikodinana sy ny alatra fanafody atao amin'ny mpianatra sy ny infirmier sasany tao amin'ny hôpitaly. Tsy misy fanataratasy mendreo fa indrindra fa mahatonga tegna matory regny zany regny rozy avy hoe anty haly fa amray na amroa regny dia hoe matahotsy tegna handeha hamonjy pharmacie de garde dia hoe ty misy fanafody nareo tokony asaina vily fanafody dia ty misy fanafody vilinareo zay gnataondreo. Saika narenesa ny fanodikodinana fanafody ny marary io avokoa ny renivohim-paritany enina manerana Madagasikara nandritra ny fanadiadiana. Fanararotana ny andraikitra ahafahana mahazo tombotsoa manokana izany no endrika isehoany. Tsy amin'ny fanafody ihany fa hatramin'ny rà izay tena antoko ny aina ho an'ny marary mila izany dia nahitana ny tranga ihany koa. 10 taona lasa izay namonjy zanany tao amin'ny HGRA ity renim-pianakaviana ity. Felana no anarana omena azy atao anatin'ny fanadiadiana ho fiarovana azy. Tsy nahazo ny jerimaso ny zanany izy raha tsy nandoha vola manokana tamin'ny mpiasan'ny hôpitaly. Zareo mampitaky vola foana za zany ny reny nampinoana anazy dia za ko avy didina tena hitaosina atao césarienne dia tsy nahazo ny andry an'ilay zaza tao dia za reny ny andeha ampinoana an'ilay zaza mbola angalana 250 000 vao tafiditra ao ampinoana an'ilay zaza satria ao ny urgence ilay zaza. Inona ny anton'ilay 250 000 tsy nazavainy ka le hitanao le miandry varavarany reny le hoe tsy mahazo miditra tsy ato urgence tsy azo idirana dia reny indray no nakavola taminahy dia za nanazava za renin'ilay zaza tokony ampinoana an'ilay zaza. Nampifidianana paosin-dra ilaina amin'ny fandidinany zanany felany. Nanano sarotra amin'ny fahazahoanan'izany ary teny andala-tsara ny HGRA no nanaovana ny fandoavam-bola. Ozy zareo tsy ampiraha indray ilay zaza fandana mitady olona dia mitady olona zay dia nahita olona efatra nasainy dadavinay fa paosina raha anankiroa no ilaina dia soloana olona efatra ozy izy io dia izay no ampiasaintsika amin'ilay zaza. Rehefa tonga ilay olona efatra nakaraha dia teneniny zareo fa tsy mety indray ilay rahan'ilay olona ireo. Tsy niteneniny paibe maso ohatra n'ilay niteneniny matany voalohany dia tafa olona efatra fa taty ambadika zany misy niteny hoe tsy mety madama le olona efatra ozy izy fa tokony hitady olona hafa nareo fa tsy ampy le izy dia nefa ozy tsika mahita solution dia za zany amin'ny famaizana hoe zanaky ny tena dia inona le solution dia raha ohatra ozy izy ka hoe ato amin'ny hôpitaly tsika mitady solution dia misy olona afaka misy raha azo fidiana ato amin'ny hôpitaly ozy izy dia nanontany ohatrina le raha 350 000 ozy ny anankiray dia tsy maintsy mividy an'ilay anankiroa zany nareo dia nanontany dia ahoana moa zany le rahan'ilay olona anankiefatra efa nalaina manoloana an'ilay tokony ho anankiroa. 10 taona teoriana tsy tia erika hôpitaly felana noho ny ororon-tsaina mbola tsy voafafa ary lasa manao dokotera tenany. Za tena lasa natahotra naniditra tao raha fa mahatsiaro le zavatra rehetrarehetra niainako tao dia za tena nanafatra amin'ny fianakaviana mihitsy hoe za raha marary aza ampidirinao. 10 taona tiarona ihany koa efa mipetraka ny paikady sy ny fomba fiasa isoroana ny kolikoly eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana manerana amin'ny Madagasikara. Ile olona misy indray ano manisika vola kely any am-paosinao mba ho karakarainao izy. Anisan'izany ny fametrahana mangarahara amin'ny fomban'ny hôpitaly rehetra sahan'ny fanjakana eto Madagasikara. Ny amaro eo atao hoe doléance tonga aty aminay na ny ako verina avy any amin'ny mpampiasan'ny hôpitaly fitarainana zany ka nanapa-kevitra fitantanana fa tena amafisina mafy dia mafy ny ady amin'ny kolikoly eto anaty hôpitaly. Ny hôpitaly dia tena manome garant mihitsy hoe tsy miaro an'izany ny hôpitaly ary ny administration entany centrale zany tsy miaro an'zavatra ohatr'izany fa afaka mandray fepetra mihitsy zany zay hoe raha tena manaporofo zany hoe io Inona nefa ny zava-misy? Taoriana ny fiainana tamin'ny felana na renim-pianakaviana eto Antananarivo na nanaolana tamin'ny fividianana paosin-dra tao amin'ny HGRA dia nidina ifotony teny amin'ny banque de sang ao amin'ny HGRA izahay nanao fanamarinana.
nananaka fianakaviana ray hafa manana marary amin'ny klinika tsy miankina ary mila ray atrehana fandidiana. Hitady tompona andraikitra azahoana mividy rano antony teto dia ity ivelany anefa dia nosakana ny tovolahy iray izay milaza fa mpiasa ao amin'ny banque de sang. Misy mararinay tsy ary fa ny ivelany dia mila rano dia tiako hoe masina no tokony lalana tokony atao filana izy ny ilaina tena arak'izay ataonao maro ambon ve araka ny fanazavan'ity tovolahy ity dia mbola misy ny sokajana dokotera sasany ao amin'ny banque de sang azo ifampiresahana na anaovana sera. farany tsaratsara kokoa raha tena mety tsy haiko raha tena mety eny hoe ny ao zany zao le dokotera mbola le anona daholo fa raha tena maly dokotera raha zany le lasa dia afaka fampiresahana tsara. Tsy haiko miakana aminareo zany fampiresahana resaka fampiresahana tsara mihitsy. Ohatriny ny prix norme zao raha tena prix norme ny tena prix zany 85 000 posy posy. Franc sa ariary? Franc ariary 425 zany. La groupe na groupe na groupe zay mihitsy miposy-ndala fa resaka dia izay tiako tenena anareo hoe raha zao zany ao zany zao le anao zany olona le dokotera lehibe daholo no dia sarotra be raha efa avoaka daholo le carte reny. Mipetraka amin'ny fanontaniana nahoana no mbola misy hatrany ny kolikoly, inona ny loharano miteraka an'izany? Mahantra ny hôpitaly satria betsaka ny fitaovana izay tokony apetraka ety amin'ny hôpitaly ahafahana mikarakara ny marary. Ka rehefa tsy dia ampy loatra ilay fitaovana dia voatery ilay mpiasan'ny fahasalamana mitady vola amin'ny fampiasana izay fitaovana ananany ihany ka ahafahany maka vola tsy ara-dalàna. Tsy voatery ho noho ny kolikoly ihany no mahatonga fitarainana amin'ny fitsaboana ny anivon'ny hôpitalim-panjakana. Niakatra ny feo teto amin'ny sampanamsahana ny fitsaboana zaza na pédiatrie eto amin'ny hôpitaly be Androva Mahajanga ny fiandohan'ny volana May 2024 lasa teo. Matoa tonga eto zay mitondra mararinay fa sairananay fa zay mba manana trano any tokantranonay zay sady fa matory eto ve dia taladosy an-dananay koa tsy azo vana vavady ozy izy. Ankoatra ny fandraisana dia olana miteraka ady eo amin'ny samy ray aman-dreny manana zaza marary tsy fampiny fitaovana. Misy machine zay zany ampiasaina amin'ilay zaza sempotra, manao masque zany le zaza dia io machine io zany mandefa rivotra amin'ny alalan'ny oxygène hitambarana mankany amin'ny zazakely. Io machine io anankiroa nefa ny zaza sempotra ao anatin'ny salle misy 8, misy mandeha tous les 4 heures de temps, misy 3 heures de temps. Ka rehefa tonga zany le fotoana tokony anaovan'ireny le zaza ampiasan'le appareil dia mianjary miady zany le ray aman-dreny, efa zay zao tokony anao, efa zay zao tokony anao. Dia ny sasany ndray zany manjary midepasy le ora omeny dokotera tokony anaovana le ametagna le machine amin'le zaza. Midika zany tompoko fa tsy ampy dia tsy ampy zany ny machine ampiasaina amin'le zaza marary ato amin'ny pédiatrie. Raha tsy miendrika kolikoly mivantana aza dia inampisy irika amin'ny fanaovana kolikoly ny olana. Nanaiky noana taminay lehibe any hôpitaly eto Androva Mahajanga nitondra fanazavana momba ny olana ao amin'ny pédiatrie ny talia teknika sady talia mpisolo-toerana ny hôpitaly Androva. Le marary ray mpiandro marary ray manko ny vitena zany le ofen'olona ao mitabataby ary koa mba tsy azahoan'le olona sasany aretina zany hoe efa marariny ao dia ohatra izay indray ho sepotra n'le efa mangina be dia be zany zay no tena tanjona amin'le izy fa ny fidiny vavahady fetretako azy iny zany le sécurité n'le ao anatin'ny service mihitsy satria ny ratsy kely lalana zany. Anisan'ny mpiara-miasa voalohany amin'ny hôpitaly sy ny tobim-pahasalamana sahan'ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Saika ahitana ilay antsoina hoe boîte de doléance avokoa ireo hôpitaly rehetra nanaovana fanadihadiana manerana an'i Madagasikara. Mbola vitsy anefa ny mampiasa azy ireny. Marina fa zay misy izy isanao matahotra rehefa sao dia relevianao manaraka dia tsindominao raha mangatsika sao dia atao an'izao tsy misy tokony atao atsika. Ohatra zany ka hoe matahotra ianao dia ataovy laintanao nimba izy tsy maintsy manao recoupement foana. Hatreny anivon'ny Bianco dia vitsy ny fitaranana voaray tsy arakaraka ny fiakatry ny feo eny amin'ny tambazotra sosialy sy any amin'ireo fandaharana amin'ny radio izay andraisana mpiaino mivantana.
Ny rehefa eny andavanandro io dia miresaka ny olona mba tsy hitanareo hoe ny hôpitaly misy fotoana ary zay manao émission radio ity dia anaty téléphone le émission interactive reny dia miresaka ny olona fa io doléance io tsy tonga aty. Ho an'ny Brahoparitry ny Bianco eto Toliara manokana izay nanaiky namoaka ny atotanisa teo ampelantanany dia any amin'ny laharana 9 amin'ny fahabetsahan'ny fitaranana voaray no ahitana ny fitoriana mahakasika kolikoly amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka. Hitako le société fa tena miaina amin'ny hazo manga sy ny sisa io dia ireo le olobe ireo no travaillenay voalohany. Ratsy ny kolikoly zao dia rehefa le olobe zany no resy lahatra amin'izay hiara-iasa aminay dia zareo ary nasainy hoe manentana le olona any aminy. Efa nanomboana ataonay izay zavatra dia mora mandraiky koa zany le olona ty rehefa olon-dry zareo no teny aminy. Hita maso ary efa manomboka ahitambokatra tsikelikely ny ezaka tao eny anivon'ny hôpitaly sy ny tobim-pahasalamana san'ny fanjakana hiadiana amin'ny kolikoly. Ny anjara asantsika zany dia mamolavola paikady rehetra tafiditra ao anatin'le asantsika io zany hoe raha misy fitarainana kolikoly zany manomboka izao dia tsy aferan'ny direction rehetrony fa aferan'le kilaky io. Raha misy olona mitombo zany dia tonga dia vola ny kilaky hoe manadiady aloha inona marina le zavatra amin'izany afy amin'ity hôpitaly tsikatsika zany tsy mijery an'izay any ivelan'ny hôpitaly. Ankoatra ny tombony azon'ny marary sy ny mpikarakara marary noho ny fisiany ady amin'ny kolikoly dia mihatsara ihany koa ny hoeti manana ampihodinana ny hôpitaly. Ampivohena ireo garda malady sy ny marary raha afaka moa le marary ampianarana zareo ny lalana tokony arahana mba hialana amin'ny kolikoly. Izany USC zany dia iarahana manao miaraka amin'ny membre ny staff de direction sy ny membre ny CLAC le comité de lutte anticorruption izay atao isa-maraina. Misy vokatra tsy pahitanana zany indrindra ho an'ny hôpitaly azo lazaina. Teo zany ny fiakarany atao hoe recette na ny recette propre de l'établissement izay ao amin'ny caisse izay atao hoe niakatra eo amin'ny 100 mahery kely izy 100 mahery hatramin'ny décembre hatramin'izao volana mars avril tsika miresaka zao. Eo koa ny fiakarany recette ao amin'ny caisse ny pharmacie tena atao hoe niakatra 100 koa zany ny recette ao amin'ny caisse ny pharmacie zay hatramin'izay décembre 2018 zay hatramin'izao atao hoe avril 2019 izao. Mbola misy anefa ny indrokely andaniny ny fahazarana efa lasa fomba fiaina izay alokalofana amin'ny kolotsain'ny fihavanana sy fifampitondran'ny fiarahamonina. Ny olom-pirenena sasany mihitsy no miezaka manisika vola na fanomezana ho an'ny mpitsabo na tompona raikitry ny fahasalamana mba ahazahoan'ny tombony manokana amin'ny fikarakarana. Ankilany mbola misy ny sonjo iray lohasaka tsy ilaozan'izay mamarary amin'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana ka mampiasa ny andraikitra sy ny fahefana ananany mba hisitrahana tombony manokana. Ny tsy fahampiany karama sy ny tombontsoa samihafa ary ny fahosan'ny toeram-piasana no arangaranga anamarinana izany. Hôpitalim-bahoaka tsy dirany lebany misy apoaka. Hôpitalim-bahoaka tsy rary loatra raha totso mivoatra. Dia nasiana resaka natao reny maneran-tany fa tsy misy tsony ambony sy ambany. Dia mbola miany ary mbola miany izay momba an'izany mba karakara rehefa tena amin'izany eo. Natao ity fanadihadiana ity ho famakina bantsilana ireo fomba fanao ankatakonana mbola manomivahana ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Natao ho fanairana ny tompona andraikitra isan'ambaratongany ihany koa ity oranantsara ity antsoavo atsipy ho an'izy ireo mba hahafahan'ny olom-pirenena misitraka zo mitovy azo fitsaboana mendrika ka tsy hisy tsony ny malagasy lasa takalonaina noho ny herin'ny vola. Sotsika ny misitraka fitsaboana tomombany sahasy lavitry ny kolikoly ary tena mahasalama fa tsy mamoa. Ripitondra sy mpiatsehatra ao amin'ny fahasalamana raisy ny andraikitrareo tanterao ny velovany efa nataonareo fitsabony malagasy. Ianao koa ento ny anjara birikinao amin'ity ady ataontsika amin'ny kolikoly ao amin'ny sehatry ny fahasalamana ity. Ataovy sini ity fitakiana fahobe iarahantsika manao ity amin'ity roy ny soratra eto ambany ity. Sotra tompoko.